Madagasikara boriboritany voalohany sy atsimon-drano nanolo-tanana ireo mpiray tanindrazana trapoiny. Jean-Luc Randria mihoatra voaheloka 3 taona an-tranomaizina sazy miatra. Fiparitahana maro-bola raisin'ireo mpitondra fanjakana tsy mahagaga ny resabe satria tsy misy ny mangarahara. Ny lalàna aotra 80 tsipika 20 mifeny fidinana andalambe no isan'ny fototry ny olana eto amin'ny firenentsika. Milaza mantsy io lalàna io fa raha misy ny faneho-kevitra na fidinana andalambe dia mila mampafantatra any amin'ny fitondram-panjakana. Arak'izany, ny fototry ny demokrasia no mila fanovana eto Madagasikara satria zara-mpitondra ankehitriny aza misy io lalàna ahafahana mifeny malagasy io. Any ka hitarina hatrany amin'ny filazana fa mila maka fangatahana sy mila atrehan'ny prefecture ny fivoriana rehetra izay ho atao. Mila mikondò ny rivelona rehetra eto amin'ny firenena mba andinihana tsara ny tokony atao anarenana ny firenena sy amerenana ny fampanjakana ny zo hoy ny faneho-kevitra. Na io reny izy nefa zavatra tsy izy mihitsy le hoe ivory ny antoko maromaro ry de hoe tsy maintsy mampandreny ao amin'ny ino izy io préfet hoe misy olo-tena mianao ka anongana anao ny ivorianay ko ahoana no misy olo-tena anao no alefanao any aminay. Zany système zany anie tsy mety fa le 60082 mikasika ny liberté publique hitariny sasany izy io de hoe tsy maintsy manao maka autorisation any amin'ny exécutif vo afaka manao an'le izy de y compris hatramin'ny asan'ny antoko de tsy maintsy maka ny zareo zany hoe andao nareo fa hitsonokonina anongana anareo zay tsy mahomby ay de izy hoe vendrana de tsy inona ny demokrasia azo atao eto tsisy. Ilaina miontsika parti politika rehetra sy le acteur politika rehetra andao jerena inona tsy mety amin'ny code électoral, inona ny tolo-kevritsika, inona tsy mety mikasika ny constitution. Ny tafiditra ao anaty ny ordonnance 60082. Mazava ny lalàna mifeny antoko politika ary zon'ny antokony manao fivoriana ho fameloma maso sy mitily ny olana mitranga iainan'ny vahoaka rehefa tsy eo anatin'ny fitondrana ny antoko iray. Ny antoko tiako i Madagasikara ihany hatreto no nahavita izany teto Madagasikara kanefa dia hiara-ny fanakanana lava ataon'ny fitondrana kanefa dia andraikitra feno omeny lalàna ny antoko politika nefa izany. Ny tena asan'ny antoko raha tena sérieux izy rehefa tsy eo amin'ny fitondrana midina ny fotony mitily ny filana, mitily ny olana, jery vahaolana amin'ireny de mahatao programme azo tanterahana ary manomana ekipa anao an'le izy amin'ireo toko eto Madagasikara mba manambola afaka tena anao an'izany. Tim zao mba manao fa reny toatoanana tsy navela anany reny tsy tena nahavita an'le tena hoe fitiliana zavatra ny fotony any. De zany rehetrarehetra zany ny problème amin'le démocratie eto amintsika ka io manifestation atao arisariary io misy tsy rariny any, misy alabato any, misy tsy rariny ataon'ny olona zay ao anatin'ny fitondrana nanao an'ireny fividianana ireny fa tsy afaka anao ninina vao maneno anao de tonga de gadrainy. Mitenikely milaza ny tsy mety ianao de tonga de ahiditra ponja sy ny sisa na foanana vatonao. Tsisy demokrasia vanina eto. Samy nampiasa io andinin-dalàna aotra 80 tsipika 20 io ireo mpitondra firenena ny fandimby teto. Saingy tamin'izao fitondrana izao no nitarina io lalàna io ka mamparefo tanteraka ny fahafahana maneho hevitra eto amintsika ho hatrany ny fanazavana. Efatrany amin'ny taona 14 no narangaranga saingy tsy nisy tonga saina andrehitra tamin'ny fanovana ny filamatry ny firenena. Nesorina manko ilay hoe fahafahana nanomboka teo kanefa dia tanindrazana fahafahana fandrosoana ny filamatra hatr'izay. Anjarany rehetra no mandinika ny zavamisy na hijanona amin'izao na andray fepetra ho hatrany ity mpanao politika ity. Telo taona tranomaizina sazy miatra no didim-pitsarana ho an'i Jean-Luc Randria mihoatra, teknisiana informatika izay nenjena ho niditra ntsokosoko tao amin'ny trano kalanseny ka nanova ny voka-pifidianana teto Antananarivo. Nilaza ny fitsarana fa niaiky ny hely ny Jean-Luc. Loham-piampangana maro no nambara tamin'izany fa hiampangana azy toy ny fanovana ny tahira informatika amin'ny seny ka nanova ny voka-pifidianana be ny tanàna teto Arivo renivohitra. Ny fidirana ntsokosoko tao amin'ny trano kalanseny, ny fanohitohinana ny filaminana anatiny ary ny fanaratsiana ny jirama tamin'ny faneho-kevitra netiny tao amin'ny pejiny.
Fototry ny fampandrosoana ny fanjakana tsara tantana miainga amin'ny fangararam-pitantanana izany. Lesika goavana eto Madagasikara nefa izany ka mahatonga ny resabe mivoaka eny amin'ny tambajotra serasera mitonona marobola toy ny tampikarama raisin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta hoy ny solombavambahoaka voafito amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Ny arandrehetra nahita ihany koa ny fizarana tampikarama teny amin'ny fahadiserana Naivato ireny koa tsy mahagaga raha miteraka resabe ny fivoahana marobola ho an'ny mpitondra fanjakana. Tsy misy fitantanana mangarara eto amintsika hoy ity olom-bofidy ity. Zay nge tsy miady katikati re. Ny vola fotsiny ny tokony ho raisinay tonga dia nikatsanana hoe tsy maintsy maka tomobile nareo na tianareo na tsy tianareo. Na dia hoe ny valeur an'ilay tomobile alaina menanay za tsy mitovy amin'ny vola asorina aminay. Satria raha fantatra ny vidin'ilay katikati raha omenanay ary nefa ny vola alana aminay asa fois 2 sa fois 3 izy zay. Le izy zany raha hoe tia ny vola alana aminay dia tokony mitovy amin'iny ny valeur ana tomobile omenanay. Fa le izy tsy izay fa tiakano hoe io ny tomobile menanareo zao ny vola alaina aminareo. Toy izany ihany koa ny momba ny siady na ny vola ampiasain'ireo solombavambahoaka anatanterahana asa eny anivon'ny distrika na voafidy azy ireo. Nokatsanana tsotra zao noho ny antony tsy mazava hoy ihany ny fanazavana. Amin'izao zao zay mbola miandry foana hoe efa nalefa ny programa nasanay 424 524 efa nalefa any amin'ny distrika any fa hatramin'izao mbola tsy misy ninina foana hoe mba fa miandry ny vahoaka hoe revenu no afaka alefa satria miandry tena miandry zay mba azo dia endrasan'ny vahoaka dia hoe revenu mbola alefa ny chef de district momba miteny zany sy ny PRMP hoe miandry ny fisokafan'izao CGMP sy ny sisy zao ony fa raha vao misokatra zao dia mandeha io asa revenu zany ny sokatra aloha. Manoloana ny marobola nivoaka mikasika ny tampikarama ny raisin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta araka ny didy itsy volana nivoaka ny 4 febroary lasa teo dia nandiso izany ny prime ministre lehibe ny governemanta androany tamin'ny alalan'ny teny mita. Maro loatra ny tsy fangararana sy ny fahitan'ny malagasy fa misy vondron'olona mahazo tombony manokana sy miompampana amin'ny lafiny maro eto amin'ny firenentsika ka tsy mahagaga raha tsy mifampatoky intsony ny mpitondra sy ny entina hoy hatrany ny solombavambahoaka Raromanarivo Angy. Mitakitra ekefa fotoana ary fahafahana amin'ny fanaovana politika ny fiarahamonina amin'ny mpanjinina ka ny mpanao politika dia mila mijery ny rindrina ho amin'ny fiarahamonina. Fandrindrana ny fiarahamonina amin'ny politika misy kosa nefa ireo mampiasa ny fananany rehetra mba hahatonga azy ho maro-toerana ao anatin'ny fanaovana politika. Ny fanaovana politika tsy hoe mifoha any am-pandringa ianao zany dia miteny hoe za mpanao politika. Na mitantara na miresaka ny raharaham-pirenena ianao dia hoe mpanao politika tsy izay le izy. Ny politicien dia hoe mitsatsaka mandrakariva andro aman'alina ny aso sy ampilamina ny firenena zany dia izay no asan'ny politicien. Ny olona politikara indray politikara zany dia ilay olona zany mieritseritra ny tena ny mpanao politika dia mivadibadika amina parti politika eo ny tanjony dia hoe mba hahazo asa na hahazo toeram-boninahitra ao amin'ny fitondrana ny tanàna ao amin'ny fitondrana ny firenena. Reny olona reny indray zany le ataontsika hoe mivadibadika mandaindainga fotsiny eo mampanantenatena zavatra zany reny zany ny atao hoe politikara reny fa tsy tena hoe politicien zany. Atao hoe mendrika amin'ny mpanao politika rehefa hita mivantana ny asany nampanantenainy teo anivon'ny fiarahamonina. Eto amintsika aloha hatreto ny akamaroan'ny mpanao politika dia te hisehoseho sy hitady seza avokoa ary ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny lasa tsy zarizary. Raha tena misy mpanao politika eto amintsika ho hatrany ny fanazavana tsy toy izao ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tokony efa ela Madagasikara no nandroso saingy ny tombontsoa manokana no ambony kokoa ho an'ireo mpanao politika noho ny ombonany. Ny mpanao politika miendrika dia rehefa hoe mpanao politika zany tena mahatana ny teny nomeny amin'ny resaka an'izay hoe fandrindrana ny fiainam-pirenena zay fandrindrana ny fiainan'ny fiarahamonina. Ny politicien tena tsy mitsatsaka afa-tsy ny tombontsoa am-bahoaka fotsiny tombontsoa zany hoe le tombontsoa iraisan'ilay fiarahamonina zany nokatsahan'ny mpanao politika. Rehefa manao an'izany asa zany izy sy manatanteraka an'izany ankitsy-posy ampahendrena dia izay izy no atao hoe mpanao politika mendrika. Le fahamendrehan'le mpanao politika nge raha ohatra tena mendrika ny mpanao politika rehetrarehetra eto Madagasikara mihitsy aza ao anatin'ny fitondrana dia tsy ohatr'izao ny firenentsika. Hatreto aloha izany fanatsafana amin'ny filoha malagasy ny fametrahana azy ho mpanao politika mendrika indrindra eto Afrika. Natao andrefesan'ny firenena hafa ny fahaizam-pitondra malagasy ny fametrahana azy eo amin'ny toerana io.
ny traikeva sy ny fahaizana ara-politika aloha ny tokony niditra amin'ny fitantanana amin'ny firenena ho iatrany ny fanamafisana. Ianao zany a ny firenenao a ny politika apetraka ao raha tsara sy mety ary mendrika ho an'ny olona de omen'ny olona koa ny toerana sahazan'izay fahaizanao zay ianao zany eo amin'ny fa tsy ohatro zao kosa ny fiafaran'ny firenentsika raha ohatra ka mba manana fahaizana kely amin'ny politika ny olona mitonona ny tany sy ny fanjakana satria afaka jerenareo hoe firy ny lalàna navokana navozina ka miatraika ny amin'ny tompontsoam-bahoaka zany mametraka an'izay hoe fiarahamonina mirindra zay tsisy ny lalàna mipetraka eo zay hitantsika fa mampikorotana tony tsy fafahana amin'ny teny tsy fafahana rompanao gazety miasa zany zany tsisy fikasihana mihitsy nefany miteraka korotana be io ny korotana rehetrarehetra eto amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eto de arindra araky ny lalàna de ny fametrahana an'izay no fahaizana politika ka raha hit Madagasikara aloha de miteny hoe ny olona mitantana am'izao de tena tsy mitondra araky ny politika ary tsy mahay politika. Misehatra ao anatin'ny politika avokoa ny olon-drehetra. Mifanokana tena hisehatra bebe kokoa amin'ny rindran-damina eo amin'ny fiarahamonina ny tsy ampy ho an'ireo milaza azo mpanao politika eto amin'ny firenena. Isam-bola mampikoroso fahana amin'ny Madagasikara mandraka ankehitriny tsy fifehezana amin'ny politika na ho an'ny mpitondra na ireo entina. Teo manodidina ny efa-taona na 5 taona teo izay 530 isanjaton'ny hetra no tsikaritra fa lasa nivelany avokoa raha nambarany avy eo amin'ny samifinina. Ny akamaroan'ny malagasy dia tsy mandohetra tao amin'ny firenena raha ny fanadihadiana. Ny mba tanteraky ny sehatra ny fandraharahana sy ny asa fampandrosoana tokony atao eto amin'ny firenena izany toer-javatra izany ka nahatonga ny mpikaroka sy ny mpianatra mpikaroka andalina sy hanampin'ny samifinina hiady amin'ny resaka famotsim-bola eto amin'ny sehatry ny hetra. Ny antotanisa misy ataoko hoe anatin'ny 4 taona 5 taona lasa zay dia 530 isanjato eo na ny ampahatelony amin'ny vola hitan'ny samifinina fa mampiaya no mahakasika tsy fandoavan-ketra be dia be amin'ireo ny makany ivelany le vola dia tsy setra mandeha fa misy ihany koa ny eto toerana tsy mandohetra ny olona mety ara-dalàna le tsy fandoavan'ny hetra fa zay kosa tsy manaja ny fitiavan-tanindrazana fa be dia be tena tsy manara-dalàna dia zany mahatonga ny safidy amin'izao zavatra zao hoe ndao ilay tsy fandoavan-ketra no resana satria tena zava-doza rehefa tsy mandohetra tsika tsisy fampandrosiana azo fanjakana atao ary indrindra manimba ny fifaninanana ny ataoko hoe mpandraraha mandohetra zany maty antoka tsy afaka mifaninana amin'ireo tsy mandohetra dia zay mahatonga hoe ndao ary anao fandinena tsika miaraka amin'ny mpianatra sy ny mpikaroka ary mpampianatra mpikaroka ety amin'ny anjery manontolo zany ahafahana mahita hoe inona ny tena zavatra misy zay tsy takatra amin'izay efa manao an'le asa tsy hoe zavatra vaovao tokony atao. Ezaka mampitombo ny asa fikarohana mba hahazoana vokatra tsara amin'ny ady amin'ny famotsim-bola ireo mpisehatra raha ny fanazavana trany. Anatin'ireo ny vokatra ngeza be tena andrasanay zany dia fahalalana vaovao zay tsy anananay mpiady amin'ny famotsim-bola io zay avoakan'ireo olona manao fikarohana le mandray anjara ny koloky ny vokatra faharoa dia hitombo zany ny asa fikarohana momba ny famotsim-bola sy ny famotsim-bola fampiroroana dia mba hahafahanay zany manatsara foana dia nefa kosa le dikan'le manatsara tsy hoe atsaraina fotsiny tena zavatra tanjona zany zao dia mety hoe 2 taona 3 taona 5 taona manaraka miena be amin'izay io tsy fandoavan-ketra. Efa nisy ny vahaolana napetraka ny samifinina ho an'ny fandoavan-ketra amin'ny varotra sy ny fanondranana entana amin'ny ny vola hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana zany raha ny fanamafisana. Ny vahaolana efa nentana dia ny fananganana ny registre central des bénéficiaires effectifs eo amin'ny fitaliavan'ny fandoavan-ketra zany hoe misy fanambarana tsy maintsy manambara zany iza le olombelona tena tompony reny société eto amintsika reny raha foana le société le olombelona hita eo dia iny olombelona iny no angalana ny vola tokony hiditra amin'ny fanjakana izany ohatra anankiray amin'ny vahaolana efa apetraka. Ny samifinina zany mitsirika mahita zay dia mandefa any amin'ny tompona andraikitra mahefa hoe misy fanenjena tokony atao izy zany na misy fitakiana tokony atao andoavana vola any amin'ny fanjakana. Sampandraharaha mitsirika sy manara-maso ny tsy fanarahan-dalàna toy ny famotsim-bola ny samifinina ary mametraka fepetra isin'ny fanarahan-dalàna. Dahorin'ireo fifidianana maro lafy izay nandrasany olom-pirenena mivantana anjara ireny manoloana ny lalàna mifeny antoko politika eto amintsika dia iroso tsy hoela amin'ny fanavozana ny antoko tiako i Madagasikara. Miainga eny amin'ny Fokotimy izany ka hatrany amin'ny Brofoibe.
andray anjara mivantana amin'izany ireo mpikatroka tim izay manana ny karatra mampikambana azy ary afara amin'ny Congrès national izany ho ny mpandrindra national ny antoko Rakotonirina Jean-Claude Roger ao anatin'ny fanaovana tatitra eny anivon'ny ministerany atitany momba ireo asa vita nandritra ny taona 2024 ny biro politika fohy be amin'izao mba ahafahana miroso amin'ny fanatanteran'ny Congrès raha ny fanazavana atrany tapitra ho iaho teo le dingana mikasika andreo fifidianana sy ny ambaratongany azo lazaina namarana azy zany raha ny mahakasika ny mpikambana eo anivon'ny antoko dia ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina iny fa raha ho isy mo ny fifidianana manaraka io ngamba defa any amin'ny mpifidy vaventina iny mba no tanterahana ka amin'izao fotoana izao dia iroso izahay amin'ny antsoina hoe restructuration izany hoe fanarenana sy ny fandrafetana ny rafim-pitantanana isaky ny ambaratongany amin'ny antoko tiko Madagasikara satria araka ny voalazanao teo dia antoko manana ny rafim-pitantanana mazava tsara ny antoko tiko Madagasikara miainga avy any amin'ny fokotim zany hoe anivon'ny fokotany ny comtim eo anivon'ny commune distim eo anivon'ny district rectim eo anivon'ny faritra ary eo anivon'ny rafitra fohibe moa dia ny bureau politique national iroso amin'izany zany ny antoko atoato efa mbola volana ny tetiandro ampahana mantanteraka an'izany ary araka ny fomba fanao isan-taona dia tsy maintsy anatanteraka ny zaikabe na ny Congrès national ny antoko izay ho faritana eo ihany fotoana mantanterahana azy ahafahana mandravona sy manao mivalide an'izay zavatra rehetrarehetra amin'izay rafitra vaovao ho apetraka ao anatin'ny fotoana fohy izay tokony efa iomana araka izany ireo mpikatroka tima rehetra manerana any Madagasikara amin'ny fanavaozana izay ho atao ny isa-paritra no mahafantatra ny lesoka mila areniny sy ny tsara mila tohizana amin'ny fanomezana aina vao ny antoko sy ny fameloma maso izany anisan'ny fomba fiasana atao anatin'ny tokotiko Madagasikara ary anisan'ny narenina tokoa nandritra ny redynamisation iny dia mba tsy sinitsony ilay antsoina hoe parachutage na hoe tenina baiko midina avy aty amin'ny fohibe indrindra fa amin'ny fifidianana sy ny fametrahana ny olona hitantana ny rafitra fa dia tena miainga tanteraka avy any amin'ny fotony tokoa ny ametraka sy hifidy mihitsy ho fifidianana an'ireo olona hitarika ny rafitra any amin'ny fotony zany hoe ireo mpikambana ao anatin'ny fokotany zay vita fisoratanara nandritra n'ireny fokotim tamin'iny amin'ny redynamisation reny ary manana ny karatra ny mpikambana tokotiko Madagasikara no mifidy ny fokotim ao amin'ny fokotany misy azy ireny reo avy eo no mandamina ny fifidianana ny comtim na ny président ny fokotim ny commune ao analan'ireny fokotany ao anatin'ireny commune reny dia miakatra trany mandrapahatongany aty amin'ny rafitra fohibe fanarenana ireo lesoka hitondra fiovam-pietsika no tanjona ampiroboroboana ny antoko hatreny fotony ho iatrany ny fanazavana antoko démocrate chrétien ny tim nanomboka ny 2 janoary 2024 ny foronany raha ny fanazavana hatrany efatra amby 700 ireo traboina mitoby eto amin'ny CG faly arivo ampitatafika noho ny fiakaran'ny renirano sisondry sy ny fadombon-drano amin'ireo toerana iva ety amin'ity commune ity tokantrano misy 270 noho izany ny voatery miaramonina eto amin'ity toby efa mindra toerana nataon'ny commune ampitatafika izay sahany ny BNGRC manokana raha ny fanazavana na antoko tsy eo amin'ny fitondrana azy ny tiako i Madagasikara dia nandray andraikitra amin'ny mantoko politika azy ka nanampy ireo traboina amin'ny alalan'ny vola madiodio ny tima Antsimondrano sy ny filompanorona ny antoko Ravalo Manana Marika tsy nisy nanavahana fa nomena sakafo sahaza avokoa ireo traboina fanampina amin'ny mahandraikitra mahantoko no natao androany fa anjaran'ny fanjakana kosa no mitady vahaolana maharitra manoloana ny voina vokatry ny lozavojanahary mahazo ny piray-tandrazana toy izao hoy ny solombavambahoaka Voangy Rahamanarivo izay nanatitra ireo fanampina ireo ho an'ny traboina tsy reto ihany ny traboina fa be da be mbola misy any Mormon misy any Nozato misy ny rehetrarehetra be da be ka eto ny itondrako mihitsy ny antsoavy zany ho an'ny fitondram-panjakana mba handraisany zareo an-tanana ny traboina rehetrarehetra eto amin'ny district Antsimondrano fa zahay dia mitondra zay kely vitanay fanampiana ny mpiarabelona amin'ny mahasolombavambahoaka anay voafidy eto Antsimondrano dia eto izao traboina tsisy trano itoeran'izao ihany no manjonom-ponina eto Antsimondrano fa misy ny fefilo vaky be da be maro atahorana be koa ny eny Etosy fefilo eny Atosy satria raha vao vaky fefilo ny tenako moa zany efa nanome boarance kitapo nanaovana
vonjy maika an'le izy nataon'ny olona asa-pokon'olona fa mangataka ny fitondram-panjakana mba hijery ny anaovana an'le izy mba ho asa maharitra satria raha vaky eo io dia hisy lalana tapaka eny ataoseny dia hitombo ihany ndray koa ny fahavoazana fa ten'izao dia mba mangataka izay mba jereo le izy hisaorana zany ny filohan'ny tiako Madagasikara président Ravalomanana ny fanampy nanome ny ahafahana nanao an'izao koa. Taorian'ny fitsidiana ny CG-Faliarivo dia niazo ireo traboina teo amin'ny fiangonana Mormon ihany koa ny solombavam-bahoaka nanolotra ny fanampiana avy amin'ny filoha Ravalomanana marika ho an'ireo traboina ary namarana anazy moa ireo traboina teo amin'ny fokotany ambany ala itosy. Vokatry ny rotakorana ny CCS teto amintsika lasibatra amin'ny fiakaran'ny rano ny faritra maro eto Antananarivo renivohitra fa indrindra ireo faritra iva isan'izany ny atao anatin'ny boribory tany voalohany. Manoloan'izany nanome fanampiana ratsakafo ho an'ireo traboina ny antoko tiako i Madagasikara tarihan'ny filoha Marika Ravalomanana nokarakarain'ny solombavam-bahoaka amin'ny boribory tany voalohany Maître Anitra Razafy Manatsoa sy ireo mpiaradia aminy fitsinjaran'ireo fanampiana. Ity zany dia torotanana avy amin'ny filoha Marika Ravalomanana satria motsika raha mahita ny toetrandro ny rano miakatra be sy ny karazany dia nanapa-kevitra zany izy hoe aleo asiana torotanana ho an'ny mponina ety amin'ny faritra iva. Ny sakafo zany dia avy any aminy manontolo fa kosa ny fandaminana dia ny député ny Antananarivo premier arrondissement Maître Anitra Razafy Manatsoa no nandrindra anazy. Le izy zany raha toa ty zany dia entina mihitsy hoe anampiana andreo trahabona le tena misy rano any kanefa le mifanjakana tsy nampitoby azy ohatran'le fanao amin'ny trahabona rehetra zany misy lay misy inona fa dia natsoinay ireo amin'ny fokotany avy aty amin'ity aksa be ty dia ny safidanana an'le aksa be zany satria ny aksa be ny tena misy an'le rano sy trabona amin'le rano zany. Isan'ny tombontsoa lehibe ho an'ny distrika ny fananana olom-boafidy mijery sy mahita fotan'ny zavatra tena iainana andavanandro ho hiatrany ny fanazavana. Avantage be ho an'ny mponina ohatran'izao ny fananana olom-boafidy zany na député na conseiller municipal satria izay zany zao anatin'ny conseil municipal afaka mijery tetỳ amin'ny toerana tetỳ zany hoe inona no olan'le olona ety zany inona ny problème sy ny sisa dia averiko ihany fa avantage be ny fananana olom-boafidy fa zay akory hoe anangatanana fotsiny ao amin'ny commune fa zao zany zao ny asanay. Nanome fifaliana moa ireo mponina nandrisy ity hetsika ity. Saotrany président Ravalomanana fa mahafinaritra ny ataony ary dia sorana ny député mahafinaritra tsara sady lamina za hita ty ary voky fa engany ka mba hitoetra amin'ny farany fietranaareo anay tsy manana sotra tompo. Izahako mponina eto andavamboama misotra betsaka makasitraka makatelona amin'ny président fa tsy mbola nisy aloha hatreto aloha nisy nanoatra an'izao fa makasitraka makatelona samy tahin'Andriamanitra daholo tsika. Mahafinaritra be le izy mahafinaritra dia sorana n'Andriamanitra nareo fa nareo raha tsy nisy anareo zao tsy nampangaka ohatr'izao le olona amin'ny fiainana efa mafy dia fiainana efa mafy may mafy dia miana zany fondena amin'olombelona amin'izao orana efa ho avy izao nan'olona sahirana mitady an'le vola dia nansakafo any le akizy madinika kely ary mijaly dia nareo sorana be da be fa torisy fa mahafinaritra. Ifarana ny volana aogositra ho avy izao ny fandaharana asa Allemagne Friedrich Ebert Stiftung na ny FES tapaka nandritra ny fivorian'ny filan-kevim-pitantana ny FES tany Berlin renivohitry Allemagne fa maso ivosivy maneran-tany no akatony noho ny antony arabola ka isan'izany eto Madagasikara. Ny volana aogositra 2020 sy 2020 no ifarana tanteraka ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny FES mbola hitohy ato anatin'ny embolana arak'izany ny fandaharana asan'izy ireo eto an-toerana. Mandritra fotoana ihany koa no amindrana ny tetikasany amin'ireo fikambanana mpiray ombinantoka raha ny fanazavana trany. Isan'ireo nitondra anjara biriky lehibe ho an'ny firenena ny fisian'ny FES nanomboka ny taona 2017
na dia teo azy ny fiatoana kely ny taona 577 hatramin'ny 2027. Nifantoka tamin'ny anjara asa telo ny asan'ny FES teto amintsika ka voalohany amin'izany ny fanomezana sehatra ny tanora amin'ny aitarika tamin'ny alalan'ny fampiofanana ireo tanora dia ny Youth Leadership Training Program. Eo ihany koa ny fanomezana sehatra ny politika amin'ny alalan'ny fifanankalozan-kevitra mahakasika ireo olana trehiny firenena ankehitriny sy ny hoavin'ny Madagasikara. Ny sehatra tamin'ny lafiny sosialy koa ny FES ka anisan'izany ny resaka sosialy mifandraika amin'ny ekôlôjia. Ny tantsoroka nomena mba hahafahan'ireo mpisehatra mizaka tena sy mifampidinika. Ny fampiroboroboana ny demokrasia sy ny sosialy no isan'ny antom-pisian'ny FES teto amintsika. Izahay tompoko dia makasitraka ny orinasa izay hijoro eto tanteraka hiasanay vahoaka madinika zay tsy mikarama isam-bolana. Te karama isam-bolana zahay fa ny fitadiavanasa roa sarotra. Malaikako ny isin'ny orinasa eto amin'ny faritra Ampitatafika. Dia ho zay hoe zay tsy ila voatsiary aminareo orinasa, tsy ila voatsiary amin'ny commune Ampitatafika fa raha fampandrosoana ho an'ny vahoaka no entinareo dia zay poro anareo mihitsy zay ary mampandroso anareo ary manoana ny zavatra efa natomboka ao hatrany am-boalohany santiona ny tamin'ny faneho-kevitrireo mponina eto amin'ny komina Ampitatafika nandritra ny fakakevitra nataon'ny ben'ny tanàna amin'ny fananganana orinasa eto an-tanimena be Ampitatafika izany. Nalalaka ho andrehetra ny adievitra. Ny fanaiky ny rehetra fa irosona ny fananganana ny orinasa mpanosy menitra. 700,000 fitaovana sy ny akora ampiasainy ity orinasa vao hatsangany ity dia avy any Vietnam ka ny 20,000 hafa kosa avy eto an-toerana. Tombony ho an'ny mponina Ampitatafika ny fisian'ity orinasa ity raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna satria ny 20,000 mpiasa iasao dia mponina avy ao amin'ny komina Ampitatafika. Raha zoitsika zany resaka tombotsoan'ny komina Ampitatafika dia mifanaika rehefa niteny zareo teo fa ataontsika ny anaty cahier de charge. Tsy maintsy 20,000 zay mitsangana rehetra eto Tanimena be dia tsy maintsy mponina Ampitatafika avokoa. Tsy mponina no zato, tsy mponina Fenorivo, tsy mponina Lapanisy Fenorivo. Zay no ataontsika eto. Misy fanontaniana teo hoe misy diplôma sa tsy misy diplôma, efa misy valiny teo hoe mba olona mamahy mamaky teny sy manoratra kosa. Mahay mamaky teny tsy maninona na batabata ary manoratra tsy maninona na miatoato ary fa efa mahafeno an'izay dia ampin'ny commune nareo. Dia mba manontany tena ihany aho hoe mba tena mba ao tsara daholo ny mponina Ampitatafika satria mahay makasitraka. Raha misy ny nanao an'le lycée public amin'ny ben'ny tanàna dia misy ny nanohatra. Ary le rangahy tena tokony fanoherana miditra amin'ny télé sy radio ny zanany nianatra voalohany tao amin'ny lycée public na Orindrado Raparahoelina. Aleo entina vina tena hoe manana vina tsara tsika noho izany raisina daholo ny hevitritsika rehetrarehetra matoa nomena sehatra dia ry ampiadohana namaky tsara n'le cahier de doléance ary tsisy midinganina tao anatin'le cahier de doléance na le hoe fitaraina tena nomena sehatra tsika. Fa tsy maintsy misy tonga nefany ny fanapahan-kevitra raisina aty amin'ny farany. Dia manapa-kevitra zany ny ben'ny tanàna Ampitatafika fa manaiky any hitsanganan'ity orinasa ity eto amin'ity Tanimena be ity. Nanamafy hatrany ny ben'ny tanàna fa tan'olon-tsotra fa tsy tanim-panjakana no anorenana orinasa izay amorona asa ho an'ny vahoaka eto Ampitatafika ity. Tan'olon-tsotra maromaro izay novidin'olon-tokana ka ny fanarana tamin'ny tompony fa ananganana orinasa mba amorona asa ho an'ny vahoaka. Fampandrosoana ny tanjona. Ny komina Ampitatafika raha teo mahay makasitraka ka izao miroso amin'ny fanatanterahana azy izao ny komina sy ny teknisianina eo anivon'ilay orinasa izay vao hatsangana. Ilaina nefa ny hevitry ny vahoaka ka antony nanaovana fakakevitra androany ity raha ny fanazavana. Avolenta ny fomba fisolokiana ataon'ireo mpisoloky. Lasibatra tamin'ny antso Taliby manao feonakalan'olo ny mponina tao amin'ny fokotany Ambondrona sy Amborovy. Miantso ary milaza amin'ireo olona solokiny fa sitraky ny masina ny ahazoana vola be raha manatanteraka izay zavatra saina tao toy ny fanaterana tantely, garbati, tany malandy, volamena raha misy any amin'ny toerana mangingina. Mpamily bajaji ireto ao Mahajanga no tratra ka nasana metraka fitoriana teo anivon'ny Gendarmerie Pirenena rehefa voasoloko vola mitetina 3 hetsy ariary.
nosamborony zandary tao Amborovity lehilahy iray ity izay isany mivondrana tao anatin'ny tambazotra n'ireo mpisoloky tamin'ny alalan'ny dadibe Nakalanoro izay milaza fa mahay mampitombo vola sy mampanakarena. Nanazavan'izay avy hatrany moa ny komandy ny tompopatry ny zandary ao Amborovy izay misahana ny fanadiadiana. Misy zavatra anankiray am'izay zany atoronao karazana ampilendalendany zany ianao, misy paquet anankiray zany atoronao dia misy vola. Io zany asehony anao. Nefa tsy avelan'ny kitina le izy fa jereo fotsiny aloha izy dia miala ianao rehefa avy eo. Dia eo moa zany misy vola 20 000 ariary moa zany eo ambony eo. Dia mahita an'iny moa zany le olona rovoka hoe tena ho mety tokoa ty zavatra ty dia miatafiditra. Dia ohatran'izay zany navozana an'le chauffeur-na bajaja moa zany le olona le tratra teto zany. Dia rehefa anaterina zany le fandrama le garbatisy le tany malandy dia natorony an'le vola zany. Dia rehefa avy eo am'izay manomboka tsikelikely am'izay izy am'le afetsifetsena madinidinika mandresy lahatra. Amin'ny fisolokiana mantsy misy ny atao hoe manœuvre frauduleuse, zany hoe mampiasa afetsifetsena madinidinika afikafika, zany hoe fitapitaka hoentina andresena lahatra anao zany mba hahatonga anao ho tafiditra ao anatin'le zavatra ho kasaina zany. Ny antsony olom-pirenena rehetra ho mailo ireo mpitandro filaminana, indrindra manoloana ireo fisolokiana samihafa amin'ny endriny vaovao, fa indrindra amin'izao firoborobon'ny teknôlôjia izao. Manentana antsika olom-pirenena monina eto Mahajanga fa ny ratsy no tsy kely lalana. Aoka re zany tsika mba tsy mora ho fitahan'olona, mba tsy mora resen'olona lahatra amin'ny zavatra toy izao. Fa maro ny olona zany izay mahita fomba foana hoentina hisolokiana zany amin'ny fiainana andavanandro. Ekena fa sarotra ny fiainana ary tsy mora ny mitady vola. Fa tadidio fa tsy hisy olona hanome vola atsika anatin'ny rogony zany tampotampoka eo zany zavatra sarotra be zany amin'izao fiainana izao fa entanina tsika. Ankoatra ilay mpamily bajajy dia efa nisy olona 4 hafa no lasibatra ity karazana fisolokiana ity tao ny Fokotany Ambondrona sy Amborovy raha ny fanadiadiana hatrany. Efa natolotra ny fampanoavana moa ireo mpisoloky raha ny vaovao. Tany Bingol Turquie no nisehoany ity tantara ity. Nilalao tao an-jaridaina ity zazavavy kely 2 taona, avy eo nika mafy ka tonga ny teo manodidina nijery ary nahita bibilava mirefy 50 cm efa nialaina teny an-tanany. Raha araka ny fitantaran'ireo mpiara-monina dia nokakerin'ilay bibilava ny molony ambany izay misy maratra kely ary ho valin'izay dia nokakeriny ity zazavavy kely koa ilay bibilava ary maty. Nentina avy hatrany tany amin'ny hopitaly moa izy nozahana nefa tsy naninona fa salama tsara tao anatiny 420 ora. Tranga hafa kely tany Nkolayop any Gabon. Restory teo tokotany ilay trano avy nangalarany ireto lehilahy 2. Ny tompo-trano namoha trano maraina no nahita azy teo ivelany teo sy ireo entana rehetra nangalarany tao an-trano. Tampoka tamin'ireo tompo-trano nahitan'izy roa lahy ireto izay mbola tena restory tanteraka. Ny nosy Kema Dagrand ny toerana mampidoza indrindra manerana izao tontolo izao no izy rakotra bibilava tanteraka fa indrindra ny fisiany Jarakailoa izay mahafaty aingana ranokakeriny. Mirefy 3 alina sy 4 metatra toradro eo ny Iloa da Kema Dagrand izay antsoina hoe Snake Island na nosy ny bibilava. 330 kilometatra miala ny morontsiraka i Sao Paulo any Brezila no misy azy. Araka ny tombana tamin'ny taona 2014 dia eo anelanelany 2 ka hatramin'ny 4,000 eo ny isan'ny bibilava ao amin'ity nosy ity. Manana GPS natoraly ny sokatra an-dranomasina antsoina hoe Torticoane na Careta. Voka-pikaroana navoaka ny Kaila Gofort avy ao amin'ny Université Caroline du Nord no nahitana izany. Hita fa afaka mitadidy ny signature géographique mampiavaka ny toerana iray ity sokatra ity. Mampiasa karazana campagne interne izy izay afaka mandrefy ireo champ magnétique terrestre ka io no afantara ny toerana tiany ale. Fampiasa ankamaroan'ireo biby fipindra monina ny toy izany. Ho an'ny tortue de la Couane na manokana manamboatra karta magnétique izy ahafahany mamantatra ireo toerana mety iraisana anatodizana ary isakafoanana. Antsoina hoe Point Nemo ny toerana ampovoan-dranomasina lavitra indrindra ny tany. Lazaina ho iray amin'ireo pôle d'inaccessibilité maritime toerana io.
raha sanatria tratry ny loza any dia 12 andro vao tonga ny mpamonjy voana. Any avoan-dranomasina pasifika atsimo misy azy ary amin'ny 120 faingo 790 kilometatra vao misy ireo nosy kely akaiky azy indrindra dia nosy Ducy any avaratra, nosy Motonui any avaratra atsinanana ary nosy Maher any atsimo. Ankoatra ireo any amin'ny 400 kilometatra any andrefana vao ahitana ny nosy Chatham any Nouvelle-Zélande. Any amin'ny 430 kilometatra any atsinanana kosa ny misy nosy manamorona ny atsimon'ny Chili. Hervé Catella, canadienne ary ingénieur géodésiste no nahavita ny kajy nahita ny Point Nemo tamin'ny taona 2017. Latitude 27 degré 219 atsimo sy longitude 320 degré 320 andrefana no misy azy. Miangavy ny Rwanda sy ny pioko M23 izahay. Aoka hitsatra ny fampiarana ny herisetra sy ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fanitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena. Hoy ny solitena ny firenena mikambana na ny ONU naloana ny fihetsika nataon'ireo pioko M23 amin'ireo mponina ao Bukavu, renivohitry Kivu Atsimo ao Repoblika Demokratika Congo. Raha tsy ahivina, ny alahady lasa teo no tonga tao amin'ny tanàna ny Kivu ireo pioko toana ny tafika Rwandais. Nanafika ho fakana ny tanàna ka fantatra nandritra izany fa olona maro ao an-toerana indrindra ireo ankizy no nitondra takaitra sy namoiny ainy vokatry ny fanafiana. Mbola tsy nivoaka moa ny antotanisa mazava mahakasika ireo naratra sy namoiny aina raha ny loharanom-baovao fa ny fantatra dia ambony ny antotanisany ireo ankizy namoiny ainy sy arany herisetra ranofo any an-toerana. Manoloana izany, miantso fitoninana avy eo anivony ny firenena mikambana, indrindra ny ampitsaharana ny herisetra amin'ny ankizy izay lasibatry ny hetsika. Tsara marina fa ao amin'ny tanàna ny Kivu indray ireo pioko ireo ankehitriny, taoriny nahazony ny tanàna ny Goma izay nahafatesana olona manodidina ny 3,000 isa.